Ho antsika rehetra zay mahita an'ity fampitam-baovao ty manerana ny Madagasikara, manerana ny nosy dia mitondra izay ny fanentanana. Tsy mijanona ny tolona raha tsy tratratsika ny tanjona. Raha nanomboka tany amin'ny resaka jiro sy rano, zo fototra dia rehefa nandeha moa zany ny tolona dia misy zavatra maro dia maro mampitaraina marary atsika vahoaka. Ary zany fitarainana zany dia tonga hatrany amin'ny hoe fangatahana fametra-pialana Andriamatoa Andry Rajoelina izay rery ihany no lalana ahafahana manohy ny fiainana ara-drara sy ara-dalàna eto Madagasikara. Ka dia miray hevitra amin'izay, miray tolona amin'izay izahay aty Antananarivo dia manentana antsika rehetra. Ho an'Antananarivo manokana moa zany dia amaly ny antso sika izay nataon'ireo mpanakanto, ireo artista, teo ihany koa moa zany ny mpianatra, tsy pihana manoka amin'izany ny GNZ izay maro dia maro, ka dia hifanotrina amin'izy ireo sika ho an'ny rampitso. Eo ihany koa ny fanentanana izay nataon'ireo syndicat, ny influenceur. Ny syndicat moa zany mazava ho azy ny mpiasam-panjakana, indrindra ny mpiasa tsy miankina ihany koa, ka dia hifanentana sy hifanotrina. Indrindra ianareo zay mbola matoritory eny an-trano any, tsy fotoana fatoritoriana intsony zao, fa tena tolona ity atao ty tsy maintsy ho tratratsika ny tanjona. Singanina manokana ihany koa ny olom-bofidy izay efa anomboka ihany koa hamaly ny antso ary ho avy mavitrika hiaraka amintsika itolona hiaraka amin'ny vahoaka. Eo ny solombavambahoaka mazava ho azy ho avy ihany koa ireo be ny tanàna, ho avy ihany koa ireo mpanolontsaina ny tanàna. Ny dikan'izay zany dia zao, tsy tolona ho anay irery izy ty, tolona ho antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra. Raha mahatsapa teny ianao fa misy ny tsy rariny, misy ny tsy mety ary misy ihany koa ny fampanantenana poakaty izay tsy tanteraka, dia fotoana izao tsy ho antsika irery ihany, ho an'ny taranantsika, ho an'ny ho avintsika. Ka zay angamba no amaranako azy tsy mijanona ny tolona manomboka eto raha tsy tratra ny tanjona, dia ny fangatahantsika fametra-pialana, ampanajana ataony Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny forongony. Mitohy ny tolona, tsy mijanona tsika raha tsy tratra ny tanjona.